Lohateny vaovao teo dia nisy nivalan-dresaka tamin'ny mpagnano gazety nataony hetsika roy androany. Anisan'ny voaresaka betsaka tamin'izany moa ny mahakasika ny raharaham-pirenena malaza amin'izao fotoana. Asin'Andriamalala sy Mathieu Prince no mitatitra ny vaovao. Tsy vitatra akory ny resaka doublon sy laharana karapanondro miverimberina ary ny fisandohana maro samihafa natao tamin'ny fifidianana fandimby teto amin'ny firenena. Tsy tokony faranatreo ny ady hevitra sy ny fandraisana andraikitra tao arin'ny fekekeloka nataony sy ny iny anisan'izany ny hetsika roy. Io zany arahana mijery io fa zay zany mihevitra hoe tokony misy rafitra malio tena manadiady ny fipetrakan'ny disipivitany eto Madagasikara sy ny fomba fiasa ry amanontolo tamin'ny fifidianana zany noka tamin'ny filoham-pirenena ka hatramin'ny kominaly sy munisipaly zady hoe inona ny lesoka, inona ny olana, inona mety hoe alabato nisy dia hatreza fifitrakan'izay anatin'ny voka-pifidianana. Zay zany raha ny rehetra mahita rehefa avy eo inona ny vokany, nisy fiatraikany sa tsy nisy fiatraikany. Raha nisy fiatraikany irahana manapaka ny hery velona rehetra ny hoe inona zany vahaorana teknika sy vahaorana politika izay tokony raisina ahafana zany mandamina ny firenena. Andrasana araka izany ny mety ho fihetsiky ny mpitondra fanjakana manoloana izao fitakiana maro samihafa anokafana fanadadiana izao. Eo amin'izay vaovao ny politika izay hatrany manoloana ireo lesoka nandalo nandritra ny fifidianana natao teto amin'ny firenena dia miamitombo hatrany ireo kandida izay nandray anjara tamin'ny fifidianana manatevy-daharana ireo antsoina hoe collectif des candidats. Araka izao hitateran'ny Germaine Mbs Zoma azy izao ny antsiprian'izay eo amin'ny sariny Toky Ramarolahy. Hodiny iseny fanina ny fangatan'ireo atoky politika fanadiadiana lalina momba ny osoka tamin'ny fifidianana rehetra izay natao teto Madagasikara. Nandritra ny valan-dresaka tamin'ny mpanao gazety Omaly dia mbola nilaza ny filohan'ny seny fa tsy misy fiantraikany amin'ny voka-pifidianana ny fisiana karapanondro mitovy ao anatin'ny lisitra. Izany hoe tsy tomombana ny lisitra saingy madio tanteraka ny voka-pifidianana. Efa nisy ny fanambarana izay nataon'ireo collectif des candidats izay nrotsaka tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena izay mitaky ny anafoanana ny fifidianana izay natao rehetra teto amin'ny firenena. Amin'izao dia mitombo ireo kandida nanao ny soni ny fangatahana io ankehitriny. Raha toka voalaza fa 450 isanjato ny karapanondro mitovy laharana izay lazaina fa efa nisy talohan'ny taona 2024 dia mipetraka ny fanontaniana hoe maninona no tsy namboarina sy tsy nahisy izany. Raha ny hita nefa dia tsy fiverimberena ny karapanondro ihany no olana tao anatin'ny lisitra fa eo ihany koa ny fiverimberenana anarana saingy asiana fiovana kely fotsiny ihany. Ireto avy ireo kandida filoham-pirenena tonga nanatevina ny fanaovan-tsony ny fanambarana makasika ny tsy fetezana sy ny tsy fahatomombanana maro samihafa tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teo iny. Andriamatoa Marika Ravalomanana izay natolotry ny Antokotimy, Andriamatoa Erajonar Mampianina, Andriamatoa Taber Andriamanantsoa, Mayol Dieudonné Christian, Ramarson Arlette, Randriatseheno Marcel, Eliana Bezaza, Ratsietson Jean-Jacques, Julietienne, Solo Norbert Andriamorasata, Henri Vanirso Ernaivo. Midika izao fanaovan-tsony izao fa misy ny lesoka tamin'ny fifidianana ny seny raha teo efa niaiky izany. Andrasana ny fandraisana andraikitra ataony HCC sy ny seny momba ny fitakiany collectif des candidats io. Manoloana izay ihany koa dia niboaka tamin'ny fahanginany ihany ny avy eo anivy ny MCF na ny hetsiky ny olom-pirenena miady amin'ny osoka sy ny alabato mandritra ny fifidianana. Horantsika ny mahakasika izay tateriny Germaine Mbs Zoma sy Toky Ramarolahy. Andriamatoa Tery Rakotonarivo no nametra-pialana sy ny tadiavana fomba mba ho esorina fa ny mpikambana rehetra ao amin'ny seny no mila mametra-pialana avokoa ary tompon'andraikitra feno tamin'ny fifidianana tsy zarizary teto amin'ny firenena. Ny seny tompoko ny lalàna mifehy azy dia ny lalàna 2015-020 ao amin'ny andininy faharoa sy fahadimy ao dia milaza ny andraikitry sahan'ny seny dia hoe manatanteraka ny fikarakarana ny fifidianana rehetra eto Madagasikara ao anatin'ny fangararana tanteraka tsy fitanilana ary indrindrandrindra amin'ny fahaleovantena tanteraka tsisy mibeko azy ary ny farany ao anatin'ny fomba feno matianina. Raha atao bangotokana zany manatanteraka ny fifidianana ao anatin'ny fahamarinana ary misaotra ny tery nametra-pialana fizy menakavy ireo tokony nametra-pialana daholo raha fa tsy mametra-pialana mangataka ny HCC zay raha mbola tena manaradalana ny HCC
anaovana destitution izy rehetra sisao de ovana daholo izy rehetra ao. Tsy misy porofo mivaingana asehony seni ilazana fa tsy misy fiantraikany amin'ny voka-pifidianana ny fisiany doublon na tamin'ny karapanondro na tamin'ny anarany mpifidy. Diso iny hoe tsisy fiantraikana amin'ny fifidianana orangaty retapitrisany karapanondro fosy diso tsy marina de tsisy fiantraikana amin'ny voka-pifidianana ve zany ilay olo nahazo an'izany vato zany anie lany ho azy tsy magaga raha tsy lany ny kandidany team tamin'ireny fotoana reny satria ny lany ho azy ka dikan'izay de zao mangatika zay anaovana fanadiadiana lalina amin'ireny fanambarana nataony vice président seni reny zay niala amin'izao fotoana zao foanina ny vato hazo amina zavatra tsy ara-dalàna de zay olona tokony ho lany lanina tompoko. Vaovao misy fandraisany amin'ny fanatanjahantena izay voarainay dia namoaka fanambarana ny Confédération africaine du football na ny CAF nanapa-kevitra ny CAF ny hanafoanana ireo lalao tafiditra agnatin'ny fifantsanana kanina 2024 izay tokony ho tontosaina eo anelanelany 20 Martsa hatramin'ny 30 Martsa ho avy izao. Voakasika ity fepetra ity araka izany ny lalao mandroso sy miverina izay tokony eo ny Bariany Madagasikara amin'ny elefantany Côte d'Ivoire. Anton'izao fepetra izao moa ny fahatsapan'ny CAF fa mirongatra be ny fipariahany ilay valanaretina Covid-19. Maromaro ireo mpilalao izay efa tratrany ity valanaretina ity. Misy ihany koa ireo kluba tsy mamela ireo mpilalao mivoaka ivelan'ny faritra misy azy. Falafim-baovao hafa nanakatona ny biraony ny SID ao Tolagnaro amin'izao fotoana izao. Fiahiahina ny mety ho fisian'ny tsy mikaretina coronavirus no antony fanakatonana raha ny vaovao voaray. Nisy moa ny teny mita navoakan'izy ireo momba an'izay. Germaine Menjanahary eo amin'ny rindran-tsary ny Tokra Marolany mitatra ny Antsipriana. Taorin'ny hafanana hoditra sy ararin-tendan'ny mpiasa roa ao amin'ny ity orinasa ity dia nanakatona vonjomaika ny braoany ao Tolagnaro. Madagasikara dia mandray sidina avy amina firenena samihafa izay siny ny coronavirus ary ny amin'ny fisiny izany aretina izany ito amintsika no antony fanakatonana izao. Ny alarbira sateo nandray fepetra-pitandremana ity orinasa ity rehefa nisy mpiasa roa tao aminy nisy hafanana hoditra ary araritenda izay fantatra fa fambarana aretina gripa kanefa no ny fisinisidina avy amin'ny firenena samihafa dia azo sokajina ho fambarana aretina coronavirus zany raha ny fanazavana. Ny fanakatonana sy ny fitokana mon'ireo izay mampiseho ny fambarana aretina mitovy amin'ny coronavirus dia fepetra-pitandremana napetraky ny gouvernemanta rehefa misy mpiasa mampiseho ireo fambarana aretina ireo raha toka mety isy irika kely fotsiny aza coronavirus aza. Ny fitiliana dia nalefa eto Antananarivo ary ny valiny dia andrasana iverina amin'ny herinandro ambony ka ampafantarina ny ministera ny fahasalamana eto Madagasikara. Eo ampiandrasana izany ireo olona roa izay mampiseho ny fambarana aretina ireo izay miara-monina aminy ihany koa dia natoka-monina ary ireo mpiasan'ny SID dia mametra ny fifamoivoizany maneran'ny tampo-tanàna ary manalavitra ny fifandraisam-batana amin'olona ao antoerana raha ny vaovao voaray hatrany. Vaovao tsy mifanalavitra amin'izay ihany mifandraika amin'ny fahasalamana dia namoaka noty ho an'ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny ao amin'ny nosy Sainte Marie ny prefectura ao antoerana makasika ny fahatongavany ilay valanaretina coronavirus ao amin'ny nosy La Réunion. Eo ihany koa tsy andaniny ny tsy fampian'ny fitaovana andesina miatrika an'izany raha toka tafiditra eto amintsika ity tranga ity. Ravorazafy Mahenina sy Mathieu Prince no mitatitra ny vaovao. Mangataka ny ampiatonatra amin'ny fotoana tsy voafetra ny SID na Réunion Sainte Marie ny avy amin'ny komity manokana misahana fahasalamana any antoerana. Anisan'ny nosy mifandray mivantana amin'ny nosy Réunion amin'ny alalan'ny fiaramanidiny Sainte Marie miorohoro ankehitriny ny mponina any antoerana raha naharefa nahitana trangana coronavirus tao Réunion. Mazava tsara ao anatin'ny noty navoaka ny lehiben'ny prefecture fa tsy manana fototra-avitrasa afaka hiatrehana izany Sainte Marie, tsy misy ihany koa ny fitaovana hitsabony ireo marary. Tapaka nandritra ny fivorian'ireo komity manokana misahana ireo tranga mampiayay makasika ny fahasalamana omaly fa findraty Antananarivo ny sidina mivantana avy any Réunion raha toka tsy azo atao ny mana foana ny sidina no ny aretina coronavirus.
andrasana araka izany izay fepetra ho raisiny fitondram-panjakana atreto aloha ny rehetra no samy mahita fa maivana ny fandraisana andraikitra ary tsy ampy raha oharina amin'ireo firenena matanjaka indrindra maneran-tany. Efa mbiankoditra ny coronavirus amin'izao raha ny faneho-kevitry ny malagasy amin'ny ankapobeny mila fiarametany tsirairay no vahaolana tsy hanavahana loko politika. Miradora Benjamina no mitatitra n'ity vaovao ity eo amin'ny sary ny Manora Andriamalala. Efa 10 kilometatra miala ny sisy tanin'i Madagasikara zao no misy ny valanaretina coronavirus. Tsy mifidy tavan'olona ity valanaretina ity ary efa saika mandray fepetra mikasika izany avokoa ireo firenendehibe toa an'i la Frantsa. Ny mpitondra eto Madagasikara nefa toa mbola miazoazo ny amin'ny fanakatonana ny sisy tany. Savera sanatry tongeto io dia ailika any amin'ny mpanohatra indray. Ny nataon'ny Frantsay aloha talohany ny aniny niditra tamin'ny phase 3 dia niteny Marine Le Pen hoe dion frontière. Dia ny zavatra nataon'ny gouvernement Macron dia hoe ndao tsika ifampiresaka tsika rehetrarehetra nareo ao am-panohatra ny ao amin'ny FN sy ny ao amin'ny Mélenchon hoe ifampiresaka hoe inona ny raha natao satria ity zavatra ity tsy an'ny En Marche Arrière na ny Le Pen araiky fa Frantsay ray manontolo ka zay le exercice démocratique zay rehefa misy zavatra manahirana sarotra nefa tsy maintsy sovina na cyclone io na pandémie io dia miray ino raha za aloha teo amin'ny toerana dia zay nataoko hoe angako misy satria hoe sarotra ho an'ny président teo aloha Marc Ravalmanina koa ny andahany zay fanomezan-tanan'izay raha ohatra misy satria hain'olona ny lalaoviny ary io tsy misy hoe tia maneho fady na hoe mampararerina fa rehetrarehetra samy voan'io zavatra io daholo. Raha nilaza ny tompon'andraikitra teo anivon'ny gouvernemanta omaly fa tsy hisy ny fanakatonana ny sisy tany eto Madagasikara manoloana ny fianak'ity valanaretina coronavirus ity naneho ny heviny ireo olona sendra ny fandraisam-peo sy sary ny MBS tamin'ity andro an'ity manoloana an'izay. Horatsika ny fanadihadiana tateriny Njava Andriamaefa eo amin'ny sary ny tahiriny aina Ranariny. Maro ny olona ny tsy miombon-kevitra amin'ny fanjakana mikasika ilay fanapahan-kevitra noraisin'ny ministry ny fahasalamana sy ny ministry ny fitaterana ary ny fizahantany omaly. Ary eto mandoza tokoa mantsy ity coronavirus ity ka tokony handray fepetra etitra ny fanjakana. Safidy malagasy fahafatesana sa toe-karena ao tontolo zao ary manan-karena manam-bola tsy maharaka an'le izy ka dia zao ny ady tsotra fotsiny hoe akatony teny zao le izy fa tsika olona mahantitra tsy maharaka sa andafa nefa ripaka vo anakatona tokony andray fepetra izy tsy apiditra amin'ny vahiny eto atoerana tsony tokony foana mihitsy ny aloha le vahiny hiditra eto amintsika tokony tsy mamoaka olona andeha ho any avelany tsony kokoa izy raha manokana aloha tsy takany tsy mitovy hevitra azy satria le aretina za mila sorohana mihitsy le aretina fa tokony dina mihitsy sisy ta ataon'ny fanjakana ambany zavatra ny vahoaka velotaraina araka izany izy ireo fa raha hoe amiko manokana aloha zany hoe eo amin'ny resaka fanakatonana sisy tany sy mifanaraha-maso ireo entana miditra na amin'ny eo amin'ny aéroport na eo amin'ny resaka any amin'ny sambotra ito dia miangavy amin'ny fanjakana zany raha azo atao reto akatony zavatra io fa tsy mety io hoe firenena mahantra tsika tsy mata aza mianatra vazaha raha manam-bola akatony azy keno zay gasy mahantra kely ity toetsaina efa lomorona fantrana mandeha tsy avitra ity fakatony io fa tsy zakatsika io ohatra ny akoho voa amin'ny barika io ny akoho voa amin'ny barika ohatra va akoho voa amin'ny barika avy tany tonga dia mielona izy tonga dia mandray précaution kitana marina aloha hoe toekany vaim-bahoaka ny ambony no nitoekaraina raha ny tena marina dia tokony akatona le sisy tany Madagasikara satria tany mahanitra loatra tsika ary tena efa ho fariny angamba fa tsy faniriana le izy raha ohatra hoe azo le ferina ihany le resaka fifandraisana amin'ny any ivelany dia aleo akatona le sisy tany satria ny aretina ny aina tsy ananampiry dia ny aina koa tsy azo iverina indroa. Raha ny vaovao farany dia efa misy ireo mpandeha ihina sy arahi-maso eto amintsika 7 eny Anosiala 9 ao Mahamasina ary 4 kosa any an-tranony.
Ny vahiny tao amin'ny fahitalavitra nasionaly moa ny ministra ny serasera omaly raha fehezina ny nambarany dia tahaka izao manana enti-manana rehetra hiatrehana ny valanaretina ny fanjakana malagasy tsy tokony ho tia tena loatra isika fa mbola betsaka ny filantsika afarana any ivelany tsy mafy noho ny pesta sy ny kolera io coronavirus io tsy mbola ilana ny mitondra maska satria mbola tsy misy voan'ny aretina eto miaina tsara fotsiny hoy izy fa tsy tokony ho mora adalaina fa lafim-baovao hafa kosa tontolo ny fitrandrahana arena ankibony tany nitondra fanampanazavana androany ny tompona andraikitra avy amin'ny transparency internationale makasika ny anjara andraikitry ny primature eo amin'ity sehatra ity sy ny fitarazoan'ny fikarakarana ireo taratasy fahazondalana hitrandraka ny andindin'izay tatery ny ravo razafy mahenina eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Tsy mbola afaka aloha ny kolokolo eo anivon'ny sehatry ny fitrandrahana arena ankibony-tany eto amintsika manampitrotraka izany ny fitarazon'ny asy any anivon'ireo mpanjakana samihafa sy ireo napetraka hikarakara izany hatreny amin'ny primature lasa nisalotra andraikitra hafa tsy tokony ho ataony. Eo amin'ny resaka signature na octroi permis izay tanterahany ministre sy ny directeur interrégionaux. Normalement le izy 30 jours ouvrable ty tokony mivoaka ny permis minier. Mazava soa tsara ny aty amin'ny partie ny cadastre minier izay mameno permis fa rehefa tonga le dossier ary amin'ny ministre dia eo amin'le télé eo tsy dia mazava tsara le izy hoe manana fepotona firy andro ny ministre na ny directeur interrégionaux manao anisiny iny any ka bloqué au niveau an'iny le dossier rehefa bloqué le dossier dia manantona avy eo lasa miincité an'le opérateur zay zavatra zay anantona ny BCMM nefa le dossier tsy au niveau amin'ny BCMM fa ary amin'ny ministère suscité zany an'le opérateur hoe aloha anao tsolotra mba ahafana mahazo an'le permis haingana dia haingana makany amin'ny resaka fikarakarana dossier koa ny primature zany zay nefa ny anjara andraikitry ny BCMM zay tsy izany mihitsy ny asan'ny primature fa ny asan'ny primature dia manome fotsiny numéro d'enregistrement zay zavatra zay nefa dia namafisina tao anatin'le rapport IITA hoe tsy izay ny zava-misy fa lasaitry ny hoe mangataka fionana indray zany eo amin'ny personnel amin'ny primature ao ahafahana mahazo numéro zay tokony ho azo amin'ny fomba tsotra nefa zay zavatra. Ao anatin'ny famolavolana lalàna amin'ny feny arena ankibony tany ireo tompony andraikitra isan'isany amin'izao fotoana izao lalàna izay misy lesika goavana ho ny teo anivon'ny transparency internationale. Nivoaka androany moa ny tatitra avy amin'ny transparency internationale makasika ireo fanomezan-dalana hitrandraka sy ny trangana kolokolo izay hita eo amin'io sehatra io tamin'ny taona 2010 sy 2020. Mbola vaovao tatery ny ravorazafy mahenina sy Mathieu Princy hatrany. Taratasy fangatahana hitrandraka manodidina 5,000 isa no miatra fankatoavana amin'izao fotoana izao. Nisy noty nivoaka nandritra amin'ny filan-kevitry ny ministra nampiatoana aloha ny fanomezan-dalana hitrandraka eto amintsika. Araka ny tatry ny fanadihadiany transparency internationale antaona 2010 sy 2020 lasa izy narisehatra iray nanjakan'ny kolokolo ny fitrandrahana arena ankibony tany. Eo amin'ny 4 ny karazana trangana kolokolo misy eo amin'ny ity sehatra ity fotsiny any amin'ny fanomezan-dalana hitrandraka no tena ahitana tranga-petsaka indrindra. Satria zavatra lehibe misy enjeu maro be ao anatin'io resaka octroi des permis minier io dia tokony ho mangarahara ary misy critère mazava ny hanomezana le permis maninona ny 50 PE na 500 PR na 500 PRE no avoaka mila mazava soa matsara ohatra ny ahoana ny fomba hanomezana an'izay permis minier izay raha ohatra hoe atao zay anatanterahana anazy hatramin'ny volana jona araka ny tenenin'ny Andriamatoa ministra dia mila jerena foana zay hoe critère objectif zay satria ny risque indray raha ohatra hoe levena le suspension d'octroi de permis minier tsy misy critère mazava dia vao maika lasa isy risque de corruption fa maninona ny permis toy izao ihany no mivoaka fa maninona ny permis sasany izay efa ela be fa nanomboka tamin'ny 2008 ny janona tao tsy traitena mila jerena aloha zany hoe iza ireo mpitrandraka izay andeha hanatanteraka an'ireo fitrandrana arena ankibony tany eto Madagasikara satria misy mpitrandraka izay mangataka permis ary manana permis maro be kanefa tsy manatanteraka an'le asa ary avy eo ny permis ny varotany izany amin'ny opérateur hafa.
Impodianantsika kely ny koragna momba ny fahasalamana nanatona pitsabo ny mpanao gazety ny MBS androany nampahafantatra ny fietsika tokony atao manoloana ny fianaky ny valanaretina coronavirus ary misy ihany koa ny sosikevitra ny amin'ny sakafo tokony hoanina sy ny fadiovana izay tokony arahana amin'ny izany. Asinandre Malala sy Mathieu Prince. Ny fanamafisana ny hery fiarovana isam-batan'olona no tsara indrindra isorohana tsy hovoan'ny coronavirus sy ny virus maro samihafa. 3 andro zay no natsapana ny fidinan'ny maripana eto Madagasikara na dia mbola anatin'ny androm-pahavaratra azy isika. Ny vonandro toy izao no tena hanjakan'ny kohaka sy ny gripa maro samihafa ka tokony homaily sy tandrona mafy ny rehetra amin'izao loza mitatao ho an'ny Madagasikara noho ny coronavirus izao. Ny tokony hoe fitandremana zany mbola tsy sarizatra amin'izao eto amintsika dia tsy ny zany fa hoe satria zaretin'ny toapisy fona gripa le izy tsy miova zany hoe rehefa mikohaka zany dia tapenana mosoara ny orona na tapenana misandro ny orona mba tsy paritaka le fofinaina zay mamparitaka ny gripa amin'ny kabenka ao anatin'izay ny coronavirus. Faharoa dia sasana amin'ny savony foana ny tanana matetetika satria le tanana mikasika ny orona sy ny vaviny dia aveo miaraba olona dia mamindra lizany amin'ny olona. Ny fahatelo dia tsy tokony mandreondreoka eny rehetra eny satria tsika le mandreoka iny dia mamparitaka ny odikaretina zay avy any amintsika any zany. Narak'izay dia ny sakafo tokony manatombo ny voankazo karazany maromaro sy ny legioma satria amin'ireny misy ny otrikaina anatin'izany vitamine C zay hitazomana ny hery fiarovan'ny olona zany mba hatohatra ny aretina isan-karazany. Vaovany politika dia nafana tanteraka ny ady hevitra teny amin'ny lampamaintsona nosikely tamin'ny fihaonan'ireo loholona sy ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta. Voaresaka nandritra izany ny fandokan-dalàna izay ataon'ny fitondrana ankehitriny. Vaovao tateriny Germaine Menjanahary sy Manora Andriamalala. Ny fampandrosoana firenena dia miankina amin'ny fampiaran-dalàna sy ny fanajana lalàna tsy mitanila ary ny fahafantarana ny laharam-pahamehana miompana amin'ny tombontsom-bahoaka. Tsy mahagaga raha betsaka ny tsy fanaran-dalàna miseho eny anivon'ny fiarahamonina. Ny fanjakana sy ny mpitondra natao fitaratra amin'izany no mampiseho fa azo tsy arahana ny lalàna. Itsakitsahana ny didim-pitsarana sy ny lalam-pandrenana mitazam-potsiny ny HCC izay natao hiaro izany. Namoaka didy tokoa ny HCC fa omena ny filoham-pirenena ny fafana mamoaka hitsi-bolana ary izany dia tsy maintsy amin'ny didiny HCC io dia tsy maintsy mandalo ratification eo niveau parlementaire rotota eo niveau parlement rotota zany rehefa tonga ny fotoam-piasana session ordinaire deuxième session 2019 ididy zay navoakan'ny HCC zay hoia ary didy tsy azo ivalozana tokony tanterahana. Mbola manontany any zany eto hoe inona marina moa zany no tsy nanatanterahany gouvernement iny didy navoakan'ny HCC zay tsy azo ivalozana iny tamin'ny fotoana tokony nanaovana azy ary nanana 90 andro sika nandoniana tsara satria maro le lalàna ao anatin'ity volantiny mihitsy moa eo lalàna vaovao indrindrindrindra tokony hoe alaliny kanefa natao maimaika zany amin'izao session extraordinaire izao. Raha lalàna oetiny eto amin'ny firenena tokony dinihana sy atao azay ny asan'ny antenera-botota dia tokony alalinina tsara zany mba tsy hinanam-bolony isika tsy hinanam-bolony ny vahoaka. Fa lafim-baovao hafa dia tsy mampitovy hevitra ireo mpanohana ny mpitondra intsony amin'izao ny fitantanana ny raharaham-pirenena miharihary izany amin'ny alalan'ireny fanehoan-kevitra eny amin'ny tambazotra sosialy ireny sy ny any amin'ny Ainvakijery. Miradora Benjamina no nagnano ny fanadihadiana eo amin'ny rindran-tsary ny Manora Andriamalala. Eritaona tiaoriana na dia nisy aza ny fampanantenana ny popoka nandritra ny fampelezan-kevitra nataony
dia mbola tsy niainga ihany le loha masinina UEM hatramin'izao. Tsy mifanentana amin'ny filan'ny Madagasikara na amin'ny lafiny ara-toekarena na ara-tsosialy, indrindra moa fa ny amin'ny lafiny politika ity vina ity. Rehefa manao nouvelle-ville zany, tsy hoe iny dia ataonao hoe gouvernement fanjakana daholo na dia forcenao hoe tsy maintsy misy, tsy maintsy ny demande no mifournirany offre. Hoe ito zao nisy ny anana tany Rio dia nitsangana ny ville économique, fa tsisy hoe tsy azo forcena zany io zavatra hoe fa tsy maintsy misy aloha demande mazefatra. Iny no manosika hoe ity ny besoin. Zay foana no mahatonga milaza hoe raha hijeritsika any fidiram-bola aloha, ny production zay miteraka asa ho an'ny vahoaka sy miteraka hetra ho an'ny fitondrana afaka hanaovana ny foto-drafitra rehetra. Tokony mba jerevana zany zay vao hoe miditra amina velona ambony be nefa mety tsotratra. Isan'ny sakana tsy mahatanteraka ity UEM ity ihany koa ny ady politika izay inin'ny lena, ohatra amin'izany ny eo anivon'ny anteny mirandoolona. Misy le izy tsy maintsy manaja ny continuité de l'état tsika, na tiana na tsy tiana, tsy maintsy manaja ny ordre républicain. Raha itony angesy sisy hoe raha ohatra ka misy zavatra tokony hifanarahana, io samy diso daholo, na sénateur na ny exécutif samy rehefa tsy mandeha firenena, tsy le olona reo nkeny voe fa ny vahoaka malagasy. Dika tsy maintsy mifanaraka aloha fa raha varasina ao anatin'ilay taona hoe ahoana ny ampandehanana firenena ity, satria raha ohatra ka ho bloquena daholo ny organique rehetrarehetra zay isy eto Madagasikara, tsy hoe elako io dia efa hivadika crise institutionnelle zany zao tsika, blocage institutionnel dia hivadika crise avy. Dika tsy maintsy mifanaraka. Hijanonantsika hatrany izay resaka politika izay manoloana ny fanageazana sy fitakiana onitra an-tapitrisany ataon'ny mpitondra ankehitriny amin'ireo mpifanarana politika aminy dia naneho ny heviny momba izany androany ny solombavam-bahoaka voafidy teto Antananarivo renivohitra tao amin'ny boriboritany fahadimy avy tamin'ny anarany Antoko Tiako Madagasikara. Germaine Menjanahary sy Andra Rakotomalala no nanao ny fanadihadiana manodidina an'izay. Ny alarobia ho avy izao no fantatra fa ivoaka ny didim-pitsarana momba ny olana eo amin'ny fanjakana sy ny hôtely ny Claudine raha izay mamonjy ANC eny Ivato, raha toka ny talata teo no niakatra fitsarana ity raharaha ity. Raha tsy ahivina dia voalaza fa anana ny fanjakana vola mitetina na 7 lavitrisa ariary no ny etra tsy voaloha nandritry ny 5 taona ity hôtely ity, miampisazy mitetina 20 lavitrisa ariary. Mampieritreritra ny fampianaran-dalàna eto Madagasikara. Ny mahagaga amin'izany lalàna zany dia lalàna ohatrany natao an'ny mpifanandrina ara-politika amin'ny fitondrana ihany le izy, satria raha malala fa marobe nge na manodidina mpitondro ireo no olona atao hoe ananana aya amin'izany hoe fananana harena tsy fatam-piaviany zany, ka rehefa ohatra ka ty ampiarina le izy tena isina marina hoe fanjakana tan-dalàna, firenena tena demokratika ary tsy fanjakana tsy mitanila, fitsarana tsy mitanila, dia rehefa aso andeha daholo na mpanohatra io na mpitondra teo aloha io na mpiaradia aminareo mpitondra, satria mahalala amin'ny vahoaka ny tsy jambe, vahoaka ny manana fitadidiana raha ny zavatra nitranga teto tato anatin'ny taona vitsivitsy amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra, fanapara-pahefana, fandraisana an'izany, ka dia anjaran'ny vahoaka malagasy no mandinika sy mijery mitsara an'izany zava-misy zany. Rariny hoy ity solombavam-bahoaka ity, raha tsy nankatoaviny teo anivony anteny mirandoolona ny volavolan-dalàna larana fa aotraotra roa tsipika 22 tamin'ny fahina amin'ny 20 ny volana febroary 22 izay ahitana ny diditsy volana 3 ary isan'izany ny larana fa 7 tsipika 8 tamin'ny fa 5 ny volana jolay 7 mikasika ny famorina ireo arena azo amin'ny tsirariny sy tsy ara-dalàna ary ny tsy ara-drariny, satria mitanila ny fampiarana izany eto Madagasikara. Lafim-baovao hafa ao anatin'ny fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny zon'ny mpanjifa isika eto Madagasikara, nisy ny hetsika izay notanterahany ministera voakasika izany androany tetsy ampefilo.
Horatsika ny andindin'izay tateriny Njavandriamahefa eo amin'ny sariny tahiriniana raha nariny ireny. Fanintanana sy fampahafantarana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny mpanjifa no tena votoatin-dresaka tao anatin'ity rehentsika iray ity. Fantatra tao anatin'izany fa mbola tsy voahaja tanteraka raha ny zon'ny mpanjifa eto Madagasikara. Ny zon'ny mpanjifa aloha eto Madagasikara mahazo tsy mbola hoe efa ela be azy, izany hoe zo vao aingana izy satria tamin'ny taonjato faha roapolo vao teraka izany hoe zon'ny mpanjifa izany. Marimarina kokoa tamin'ny taona 1970 izay vao nisy izany hoe zon'ny mpanjifa izany. Raha hoantsika eto Madagasikara dia nanomboka tamin'ny taona 2012 vao nisy ilay lalàna ny fiarovana ny mpanjifa ary asa mitohy foana ilay izy ho an'ny ministera ho fampahafantarana an'ilay zon'ny mpanjifa, ho fanajana ihany koa ny zon'ny mpanjifa ary izay ny anton'izao fanabeazana fampianarana izao satria ny fiarovana ny mpanjifa dia mitomboka foana amin'ny fahalalan'ny mpanjifa tsirairay an'izay zona izay ary eo ihany koa ny fandraisany andraikitra manoloana n'izany hoe tsy fanajana ny zona izany. Fiavam-po amin'ny fanjifana sy ny fandarana ny olona manoloana ny vidin'entana izay tsy mitsaha mitombo eto an-toerana. Eo ihany koa ny tsy fanajana ny zo tokony hananan'izy ireo. Mbola tsy voaja tanteraka mihitsy amiko aloha ny zo amin'ny mpanjifa satria nijaly sady netana amidy amin'ny sonitra, netana vidinao amidinao misonitra. Ianao zavatra vidinao vola amidinao koa tsy manana ianao. Tsy voaja ntsony ilay zo mpanjifa aloha. Azany mahita an'izany tsy nao zao raha mividy zavatra amin'olona anankiray. Nao zao ohatra hoe miady varotra dia efa zavatra avana lain'ilay patron hoe tsy vidy ianao sa tsy vidy. Ohatr'izay ilay izy. Eo amin'ilay lafin'ilay ohatra zany hoe ilay vidim-piainana zany no nizaka amin'ny vahoaka. Hoe miakatra foana miakatra nefa ny karaman'ny sasany tsy miakatra dia izay zany problème kely eto amintsika. Tsy dia voaja satria le eo alejiro zao ohatra mba tokony mba iaina eo alejiro zany le Madagasikara nefa lasa takany hoe tapaka tsiraindray raha ny asa tokony atao iza lasa tsy manjary satria amin'le jiro le tapatapaka matetika dia izay tsy mahavola aloha ihany le raha vao hoe tapaka kely izy zany le jiro dia efa raha vao hoe zany hoe tara kely le fatoavana le jiro dia lasa tapahany jiro maly. Tora-pitro ity fankalazana ny zon'ny mpanjifa ity ary misy ny diabe ho tanterana ho mariky ny fankalazana. Fantatra fa anatanteraka hetsika fihaonana ireo mpianatra jiaby nandalo tao amin'ny sekoly Paul Minol hatramin'ny niforonany. Nisy ny fanangonam-baovao izay nataony Ravirazafy Mahenina manodidina an'izay eo amin'ny sariny tahiriniana raha nariny ireny. Amolavola kristianina protestanta manana fanahy mandray andraikitra, fanahy mpamakilay, mahitsy, marina ary manana ny mahamalagasy ny kolejy Paul Minol. Marobe ny olona efa nivoaka avy tao no tonga mpitondra ambony teto amin'ny firenena, nisy ihany koa ny mpanoratra nanana na izy azy no nandihy fianarana tao. Fahatsiarovana an'izay iraka rolahy nalefan'ny Société de Mission Évangélique de Paris izay ay Paul Minot sy Benjamin Scandy no niforoana ny sekoly anankiroa, Paul Minot sy Benjamin Scandy. Benjamin Scandy endreketany fiangonana Jesu Kristy eto Madagasikara FJKM, fa Paul Minot kosa no izy ny endreketan'ny conférence des intermissionnaires dia lasa ny endreketan'ny fiombonan'ny fiangonana protestante eto Madagasikara na ny FFPM izay tambaran'ny Lutheranina sy ny FJKM. Ny 12 janoary raika amby 700 no tena andro fahatsiarovana ny orenan'ny sekoly Paul Minot. Maro ny toerana ny lalovany, ny aingatany Ambondrina, avany Ambatobevanja, dia nikisaka nakeny Ambojatova Avaratra, nakeny Ambojatova Atsimo, izay ny taona 1770 no nanoloran'ny mission protestante française azy ho an'ny conférence intermissionnaire hitantana azy dia nanomboka hatramin'izay izy dia tao Ambojatova Atsimo. Ny 770 kosa volana avril izy no nifindra eny Androibe Analamahitsy.
tsy tambisainy ireo mpianatra nandalo teo anivon'ny kolejy rahampitso isy ny fionana manokana tsy hanavana na mpampianatra na mpianatra na kilasy mandry na hita soa teo anivon'ny kolejy Paul Minol. Manomboka amin'ny 12 ora ny fandaharam-potoana araka maha protestanta sy mpitaiza dia atomboka amin'ny fitoam-pivavahana dia avy eo misy fiaraha-misakafo manitsana kely tsotsotra, misy zumba, baskety, misy birahira, betsaka moa ny artista izay nandalo tao amin'ny kolejy, betsaka zany ny artista ho avy madivadivany amin'ny 4 sasany iny dia misy fialana etaeta miaraka dia samy mody. Samy mitondra sakafo moa ny rehetra, misy kosa ny amidy eny an-toerana ho an'ireo tsy ny mahavimbina. Manasa manentana antsika rehetra ho tonga ifampiaraba amin'izao tonotaona 24 izao, ho tonga eny Androbe ifampiarabitsika ikorana, indrindra ho fisaorana n'Andriamanitra be fahasoavana. Niezaky ny tsirairay zany amintsika ny fiarahametana ny velomina polimino ho voninahitr'Andriamanitra. Patamamiko raha manadino anao aho, aoka honeniko ilay loharano pahendrena izay no votovoziko. Lafim-baovao hafa kosa dia hafakely ny zava-misy eny anivon'ny commune Ambavahitokana eny, raha resusu fa tsy ny fanaraka loatra ny ben'ny tanàna sy ireo mpanolotsaina dia voaporofo izany ankehitriny. Miradora Benjamina sy Mathieu Princino mitatitra ny andindin'izay. Vaky veny ady eo amin'ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ao amin'ny commune Ambavahitokana. Ny 24 febroary dia nitokana tamin'ny fomba ofisialy ny efitrano ahafahan'ireo mpanolotsaina ivory ny birao maharitra ny mpanolotsaina. Ny 5 Martsa lasa teo anefa dia namoaka fanapahan-kevitra ny ben'ny tanàna n'ity commune ity fa tsy azon'ny reto mpanolotsaina ireto ampiasaina intsony ity efitrano ity. Efitrano izay voavoatra tsara, voaloko, efa nividianana seza sy latabatra ahafahana mandray ireo vahoaka. Araka ity taratasy ity dia foanana tanteraka ity efitrano natokana ho an'ny bureau permanent ity. Atao toerana ivorian'ireo vondron'olona na fikambanana ity toerana ity. Ary ny mpanolotsaina ao amin'ity commune ity dia mandritra ny fotoam-pivoriana ara-potoana sy ara-potoana ary ny raharaham-pihavanana ihany no mahazo mampiasa izany efitrano izay ny birao maharitra no miala vola taminy. Anatin'ity fanapahan-kevitra ity moa no fangatahany ben'ny tanàna amerenana ny lakilen'ny efitrano. Inona no mety ho fiantraikany ity ady efitrano ity eo amin'ny fampandehanana ny raharahan'ny commune? Ny tsy azo lavina aloha dia ampihisatra ny fampandrosoana izao ady saritaka izao. Lafim-baovao hafa kosa dia namory ny mpiasa eo anivon'ny postra malagasy ny tompon'andraikitra voalohany eo anivon'ity orinasa ity omaly teny Ambohimanambola. Ny nanambarana n'ireo fandaminana vaovao ao amin'izany orinasa izany moa no tanjona. Miradora Benjamina sy Manora Andriamalala. Tsy miamitra intsony fa dia lasan'ny postra malagasy tanteraka izany manomboka izao ny Odivo-Boeny. Nampafantarina ireo mpiasa eo anivon'ny postra malagasy ny tondrozotra izay entina anarenana orinasa mpampindram-bola io. Matoa zany ny postra malagasy miditra amin'io dia misy heverina ary azo antoka fa isy tombontsoa ho an'ny postra i Odivo-Boeny io. Ny tombontsoa ho anay voalohany aloha zany dia ny fahafahan'ireo malagasy any amin'ny faritra izay any ambanivohitra any misehatra amin'izany atao hoe fikirakirana rahabola izany. Fanamby ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao raha teo ny fanitarana sy ny fanomezana fahafahana ny malagasy tsirairay avy mba hisehatra amin'izany atao hoe mialatsiny amin'ilay teny frantsay hoe inclusion financière. Ka ny tombontsoa ho an'ny postra malagasy voalohany zany dia ny fomba ahafahana ny fanomezana fahafahana ho an'ny malagasy rehetra hiditra amin'izay atao hoe inclusion financière zay na any ambanivohitra ka. Tsy aivina fa niditra faty antoka ary tena nikatony ity orinasa mpampindram-bola ity noho ny fanodikodinam-bola sy ny fitantanana tsy nahomby teo anivony raha ny fampitam-baovao. Notakin'ireo izay nananapetra-bola tao ny famerenana ny volan'izy ireo ary saiky nihitatra ho disadisa mihitsy ny raharaha.
Mbola vaovao mibantoerana eo anivon'ny sehatra iraisam-pirenena ny mahakasika ilay valanaretina coronavirus. Mitombo hatrany ny voan'izany valanaretina izany raha ao amin'ny nosy La Réunion amin'izao fotoana izao, ary mbola manahy ny itomboan'ny isan'izany ireo tompon'andraikitry ny fahasalamana ao an-toerana satria sarotra ny mifehany ity valanaretina ity. Germaine Menjanahary no mitatitra ny andindin'izay eo amin'ny rindran-tsary ny Toky Ramarolahy. Tao anatin'ny 420 ora dia tafakatra 4 ireo voan'ny coronavirus atsy La Réunion. Nanambaran'ny préfet sy ny taleny aérien agence régionale de santé ao La Réunion fa 4 ireo olona voamarina voan'ity tsimokaretina ity hatramin'ny omaly tolakandro. Aina itombo io tarehimarika io ao anatin'ny andro vitsivitsy ho avy noho ny amaroany olona ny fampikasokasoka tamin'izy ireo talohany nafantarana fa voan'ny coronavirus ireto olona 4 ireto. Raha ny vaovao izay mivoaka tany Chine dia misy voka-pikaroana izay milaza fa ny alavirana mifandelanelana eo amin'ny 4.5 metatra raha ao anatin'ny fampiresahana amin'ny olona sy any anatin'ny olona, ankoatry ny fanaovana sarotava any anatin'ny fiara fitateram-bahoaka dia afaka miaro ny tsimokaretina. Raha ny fantatra hatrany dia velona amin'ny rivotra mandritry ny 30 minitra ny tsimokaretina coronavirus. Raha ny tarehimarika izay hita hatrany anefa dia tsy mitsahatra ny fiparitany ity tsimokaretina ity manerana ny firenena maro ary isan'izany ny aty amin'ny tapany atsimony Afrika. Ho an'ireo firenena dehibe dia efa saika tapitra manidiny sisy tany avokoa toy ny sidina rehetra avy any amin'ireo firenena sy ny toerana izay ahitana ity tsimokaretina ity. Iny ny masakazona roso tomoklasy tombokivavy tamin'ny tinany ity mankasitraka anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Fisaorana bevata ihany koa natolotra n'ireo ekipa jiaby izay niara-nisa lahy nafahana nanatotosa sy nanolotra n'ireny vaovao teto ireny. Mametraka ny veloma mandrapitafa ao amintsika jiaby ny tenako amin'ny manaraka indray. Samy tsara tomoklasy tombokivavy.